Antsika manankarivany ny fiadanana. Amen. Misaotra sy mideranao manakarivo izay raha eo. Nonindra fotsy talano izay nomenao anay indrindra ny fahavelomana izay mbola anananay ankehitriny. Fanomezana lehibe ho anay tokoa izany vavozonay ny fanorantenanay ao anatrenao mba naika anao tokoa izay amin'ny ataonay rehetra ary voninahitra ao ane ny amakivakiana indray tontolo andro ity ambany fitarian'ny fananao masina. Vokiso zavatra avy amin'ny teninao nitsika raha avy any amin'ny isa-tokantrano sy ny sambatan'olona amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro asabotsy 17 Jolay 2020 ity gavana dia Isaia 1:20 andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Isaia 1:20 andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Fa ianao kosa Israely mpanompoka sy Jakoba izay novidiko taranaka Abrahama sakaizako, ianao izay efa mitantaniko avy tany amin'ny farany tany ary natsoka avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao efa novidiko ka tsy manariko. Aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra mampahery sady mamonjy anao enitantanao amin'ny tanakavahana amin'ny fahamarinako indro menatra zay rehetra menatra tsy angaray zay rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy eny milevina zay miady aminao tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy hitanao ary ho tahaka ny tsinitsinina sy zavapoana zay miady aminao fa izao Jehovah Andriamanitra ny tantana ny tananao ankavanana dia ny manao aminao hoe aza matahotra izao no hamonjy anao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ravana malala fahasambaraka be ho an'ny firenen'i Israely ny natonga azy babo tany Babilôna. Satria rehefa babo tahaka izany ny firenena anankiray dia lazaina mihitsy hoe ny Andriamanitra ny ivavahany no resy sy tsy manan-kely koa. Tsy izany anefa no mizavatra miseho eto amin'ity Isaia 1:20 andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ity fa tsy mivadika amin'ny teniny Andriamanitra ka nilazany hoe mpanompoka ianao efa novidiko ka tsy mba nariko. Keo anatrehan'izay dia velom-panantenana indray ny zanak'Israely satria hiasa Andriamanitra hampandresy azy ka hivoaka amin'ny fomba manetiketika hiala avy any Babilôna izy ka hiverina any Jerosalema ilay tanàna izay nivindy. Eto dia lazainy fa ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy hitanao ary tahaka ny tsinitsinina zavapoana izay miady aminao satria Jehovah mihitsy ho hiasa hatanteraka famonjena ho an'i Israely ka hitantana azy amin'ny tanakavahana amin'ny fahamarinana ka tsy menatra tsy angaray izy satria ny tompo miady ho azy ary mampandresy azy. Marina arabaky teny izany ry havana satria nivoaka tamin'ny fomba manetiketika ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fanapa-kevitra napetraky Kiosy mpanjaka izay nanapa-kevitra hoe ny firenena rehetra izay voababo ny firenen-kafa dia mahazo modiny amin'ny taniny ary azo manarina sy manangana indray ny firenena izy ary koa mampandroso ny fivavahana. Eto dia marina arabaky teny firenena Israely zany satria Jehovah Andriamanitra misy no nanendry ny Kiosy mpanjaka tantana ny zanak'Israely hiala tany Egypta ary hampandresy azy manoloana ny fahavalony. Koa eto dia ny tanakavanan'Andriamanitra, ny tanakavanan'ny fahamarinana izay niazona ny tenin'ny Andriamanitra ary tsy mitsoaka amin'ny faneken'ny fihavanana no mahatanteraka izany tamin'ny alalan'ny Kiosy mpanjaka.
mbola mahatateraka izany koa Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao satria tsy mitsahatra izy mampandresy ny olona ory ary miasa manakarivo izy tsy mindany amin'izay am-paoriana. Volazan'i Jesosy indray maka hozy izy onena izy ny amin'ny vahoaka tahaka ny ondry tsy misy mpiany ka nanolo teny Jesosy ny mpiandry tsara izay nanotra ny eny hamonjy ny sakaizany. Teny zanak'Israely sy izao tontolo izao tsy hampanitraina tsy hampahoriana amin'ny fomba rehetrarehetra fa Jesosy kosa tonga mba hanana ny fiainana sady hanana ny pite. Ary zany raha teo ny filazantsara tiany fiainana ho an'ny olona rehetra sy ny hanona manontoko. Izay herin'Andriamanitra famonjena izay mino izany. Koa amin'ity andro ity minoany Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao ary rehefa mahazo famonjena ianao dia oka hiazona izany sy toetra amin'izany ary olona mafy tsara ary zany koa izara zany koa amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo ampahirezina ianao amin'ny fanahy masina izay miteny amintsika hoe azo hery ianareo amin'ny hatsany fanahy masina aminareo dia vavolombelona manomboka Jerosalema sy Jodea ary hatramin'ny farany tany. Dia marina amiko sy aminao anie zany ka mitateraka amintsika tokoa hoe aza matahotra izao no hamonjy anao. Isaia 40:20 andiny 17 tapany farany. Amen. Misaotranao izay raha eo fa tsy havelanao angahiainy olonao. Tsy havelanao resy ny fijaliana sy ny fampahoriana izy. Fa indro ianao miditra tsetra ka matateraka ny teninao hoe mpanompoka ianao fa nofidimy ka tsy manarina. Aza velekeka foana izay. Ataovy matoky anao izay, ataovy miandrandra anao izay ary manantena anao amin'ny zavatra rehetra satria raha miasa ianao tompo izy anao sakana anao. Dia ino avozana indray ny fanoloran-tenanay ka tolotra eo anao ny tenanay tompo manjakanao sy hanapaka aminay ny fiadananao ka ho marina aminay tokoa hoe ny teninao hoe ny fiadanako no meko anareo ny fiadanako no avelako anareo. Dia sitraka indray ny anonona ilay vavaka napetraka ao ambavany zanak'Andriamanitra rehetra manao hoe rainay izay ny an-danitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra meniny ny alina sahazo anay ary mamilany ny elokay tahaka na milanay izay meloka taminay izany tonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Notanterahany tompo amintsika anie izay tsodrano izay tononona amin'ny anararaisana ka fanahy masina izao rehefa amin'ny finoana sy fanantenana izany. Mitanareo anie ny tompo ka miaro anareo, mampeo mamirapiratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.